Fantaro fa vao misy vehivavy maty niaraka amin'ny zanany teo am-piterana tamin'ny lundi de Pentecôte lasa teo ka mba asio fijerevana asio fetrany ny gaboraraka misy ao azafady. Ary tsy zaka vahoaka tsony tsy fanabeazana ty fitantarana atao ty gouvernement ty tapaka isan'andro ny jiro ndrano tsy mandeha firifiry moa ny olona ary maty ary vokatry ny jiro tapaka ianareo efa sady tsy mahavita mamaly ny zo fototra sy ny filana fototra ny vahoaka malagasy fa mbola sahanareo no mampiasa ny volam-bahoaka amin'ny zavatra tsy lahara-pahambena anisan'izany mbesaka laky arivo sy any nefa isan'andro zao ny olona mitady jiro solana fa mitady volamena. Rehefa marary zany le vahoaka malagasy dia aza manantena aloha nareo zay mieritreritra mitondra fa isy fampandrosoany eto. Tsisy fampandrosoany eto ka le vahoaka marary ka inona ny fampandrosoana andeha eo. Raha vao terena le vahoaka raha vao marary ka mbola terena dia maty any izy. Meo azy zany ny fitsaboana zay sahaza azy. Rehefa tsy amin'ny mamay-paona nareo dia ataovy mba takatry ny sarababem-bahoaka e. Zao mividina zavatra rehetra hitantsika nga misoko miadana miakatra ihany tsy fantatra intsony hoe farana roviny ty vidin zavatra ity ao anatin'ilay izy fa dia ny fisondrotana aloha dia tena betsaka dia betsaka ao anatin'izany. Mody misonitra kely 50 eo io. Zahay koa mba magaga anahy nitondra zao maraina teo 50 ny fitambarany io 1000 ariary 1000 ariary ny vidanako zavatra 1000 ariary io lazay le mpivarotra le tsena kely fa tsy mandeha ampifantaro an'ny vahoaka re olona hoe tsy mandeha tsony ny 50 dia manazava hoe fa hoana aiza misy asehoian'ny olona any banky fohibe nareo mpitondra hoe ny vola midiny eto amin'ity tsy mandeha tsony. Ny tsena nefa jerentsika ny tsena rehetrarehetra eny misy vatomamy 50, misy zavatra 50 misy zavatra 50 sy 700. Inona zany le 50? Zay kely ny teneniko tamin'ny voalohany tany amin'ny efa taona efa lasa zay hoe ny takalo le 50 men'le olona avy eo soloany vatomamy avy eo le vatomamy hoentiko aty ihany dia mividy toy za ty le vatomaminareo dia omeo zany omeo zany ny tenako ariary 100 satria le 50 zany io tsy mety le olona nefa ny zavatra tao aminy ihany. Ny tiana horesahana ao anatin'izay sehatra izay dia tsotra ny amin'ny famaritana ny zavatra toy ireny hoe ampifantaro ho an'ny vahoaka ny zavatra tokony ho fantany manoloana izany. Miandry ihany koa isika amin'izao fotoana izao ny fankatoavan'ny CAF ny kianja etsy Mahamasina. Za koa mbola misarika ny sain'ny rehetra hoe tokony miandry ihany koa tsika fankatoavana ny teleferika rehefa ampiasaina io so dia sanatriaviny vavaladiny lelo eo ka misy do dia aloha mba ampiasaina mba misy koa ny fankatoavana mba ahafahantsika hoe efa nahazo ny fankatoavana iraisam-pirenena zany tany sainy zany. Ohatrany tsy mandeha hono le antso Ratovinarivo tsy haiko mandeha Somatsara nefa anio mandeha io ka afaka hidirantsika Somatsara io manoloana ny raharam-pirenena resy mivelatra be ny famakafakana ny resaka momba ny toe-karena ny tsy fisian'ny fahalemana ny fahasalamam-bahoaka ny fidanga ny vidim-piainana ny fampianarana zay efa navitan'ny azy ihany koa ny zandry zanaka nanala CPE dia zay zavatra vokatra nataonao tao ihany no hitsarananao ao anatin'izay dia misy moa ny sasany efa mahatoky tena sahady ao anatin'ireny. Sambo ihany ty Ambovombe androy miarava amin'ny sambo avy any Ambovombe. Misy tranga ohatrany zao raha tiana mba hampitana mivantana amin'ny Andriamatoa filohan'ny Repoblika. Misy trangana kolikoly vola mitetina 399,700,000 ariary avy ao amin'ny faritra Androy. Nahatonga vola io zany dia ohatran'izao nalefa ny directeur administration finance ny région Androy niasa nanao location fanamboaran-dalana tany amin'ny commune ny Manambaro
commune ny Sarsambo, commune Mahatalaky, district ny Faradofay, faritra Anosy, ireo azan ireo. Entreprise roa samy hafa nefa no nampiasa ireo raha reo. Ka manoloana zay raha zay, 2,700,000 ariary par jour, miazay anankitelo, isa-isany miasa tany amin'ireo toerana reo. Dia ny zava-misy anefa, tsy nampiasain'ny dasy araky ny tokony hampiasana izy voaleo fa ny vilianany Mazda BT50 vaovao be reny vitrine reny le vola. Ka mba hangatahana fanadihadiana lalina avy ao amin'ny fanjakana mba hanao izay fanadihadiana izay satria mety mazava angambany fa mety tsy ho azo ampanofaina ireo azan'ireo fa natao hanamboaran-dalana aty amin'ny faritra Androy fa tsy ho natao hoe ampanofana nefa izay ny tranga misy. Ny olana ray koa dia zao nahatonga an'izay fampatahivana zay dia zao nampiasaina tany ho azan'ireo nanomboka tamin'ny 11 octobre 2024 jusqu'à 12 avril 2025 teo. Izany hoe niasa 240 andro zany azan'ireo tany. Dia izay no nanome le vola 399 millions d'ariary no sitambarin'ny raha reo. Ary tena olana dia zao tsy nitomomba anara-dalàna nefa niasa natao manambaro sy Sarsambo fa araka le tandrametaka le entreprise natao fitatoko le raha dia ho averina amboarina izao. Dia mbola mikonokona indray zany zalahy ireo fa ho alefa ho ampiasaina any manambaro ireo azan'ireo izay nahatonga izay fanairana zay. Faharoa manaraka an'izay misy ambulance be, camion ambulance be zay amombe eto. I camion io nefa nangatahany médecin de l'Océan Indien ho amboarina fa hanaovana asa fitsaboana aty amin'ny commune isan'isany aty amin'ny faritra Androy. Ny zava-misy anefa lasa sirikaly le camion amin'izao tsy ao pont, tsisy pneu, misy fitaovana rehetrarehetra ao anatiny tsy ao, tsy fantatra hoe makaiza nefa efa tafiditra ao anatin'ny programme-ny médecin de l'Océan Indien ho amboarina io camion raha ohatra ka misy fahasipaly. Nefa tsy tokony ho simba raha satria tsy miasa nakaiza camion tsy miasa nefa vomay ara nisy soron-jalahy teo le pont tsy fantatra hoe ina andro. Valin'izay zany tsy maninona dia fatifatina aretina zany aty faritra Androy aty dia leo natao sirikaly le camion zay omenany médecin de l'Océan Indien mba hatao asa fitsaboana. Ka izay raha zay no angatahana mba hiantefa mivantana amin'ny Andriamatoa Filohan'ny Repoblika mba hisy fanadihadiana lalina indrindrandrindra fa iny ministère izay miahiny ireo faritra reo mba hanao fanadihadiana momba an'izay raha zay fa zay le vaovao mafana be aty amin'ny faritra Androy aty. Saotra to. Makasitraka anao raha isika ny antso tafiditra manaraka Ratovinarivo Sanda. Miaraba anao. Allô. Eny tompoko. Miaraba antsika mpanaraka amin'ny fandarana dia miaraba anareo mpanolotra koa. Ny ahy zany efa voadona ohatra izao ve malagasy dia zay ianao monsieur le président vao andeha kabary amin'ny télé hoe niany alina amin'ny valo alina sur certaine fa hitraka zavatra nahafaty olona iny no teneninao dia tena tsy vaky ny sainareo koa le tenin'ny sénateur faritra avy aty amin'ny faritra Tsinanana hoe avy ireny ny volanay tovy le zavatra mitakiko te ihany le etrana Ambatoville hoe bakovonareo banque centrale le vola ao amin'ny trésor satria misy ao tokony andeha amin'ny district ny Tomasina région loatra mangory vola io jereny lalana anosy Bianana tsisy raha mandary tsy misy mihitsy zany le fitsitsaram-pahefana rehefa ny député nefa mitaky an'io any amin'ny assemblée zany hoe bilina kely zany nanaovan'ireo fomba fanjakana vavabe fa maninona Eric Besoa tsy nanaovanareo vavabe satria mitovy ihany ny takin'ireo. Marina ny tenin'ny Eric Besoa rehefa rehefa miteniny zava-marina dia mpanohatra fa ianareo mpitora tsy mazaka raha lazaina amin'ny marina mikasika amin'ny lalana tena marary tompoko ady mifiry ny anaovana ny rainy deo amin'izao nampalahelo anahy misy marary avy Tamatavy vakena Tananarivo mijaly na ny ambulance tsy mataho-dalana ary mijaly amin'ny lalana dia iny olona narary nindesina iny zao ve sanatriny vava dia mifaty an-dalana dia izy zay ny menatsiny fa
hevitra rehetra any dia mandiniana reo hoe nare rehefa marary mandeha any ivelany fa le vahoaka malagasy rehefa marary rehefa tsy vita amin'ny distrika misy azy voatery miakatra Antananarivo nefa ny lalana ratsy. Dia fahatelo manarakarak'izay menace ny mpitondra fanjakana amin'izao tanio RN2 io satria mivavany ery zamandaza ny teny hoe amboarina tetezana fa 13 amin'ny RN2 dia nentina amin'ile gropy. Zao nataony lehibe ny kolasy hoe raha simba io izay tsy miditra tsony. Donc zany ianao ministre ny travaux publics manapanao hevitra. Dia ministre ny transport koa avelanareo tapaka total zany lalana izy zay na zany zay vao eritreritra. Iny ao hoe misy pont tany 2021 2022 azafady le nisy semi sangatona teo iny hatramin'izao mbola déviation andehanana eo fa tsy vita iny pont iny. Zay ngamba niany afatra fa makasitraka mavitrana. Makasitraka Madame Gisèle izay nitondra ny fanehoan-keviny ihany tao anatin'izany. Raha isika ny antso tafiditra manaraka miarabanao. Eny tompoko. Efa tafiditra ilay olona dia tsy miteny dia lasa ilay ao aorianany no mijalo ary olona lasa bahanan'ny olona izay tsy hiteny. Miarabanao tompoko. Manahoana namana maritra. Miarabanao. Madame Ambomangakely. Miaraba madame. Ny zavatra tiako tenenina voalohany dia tsotra zany. Ono io fanapozonana sakafo io ve miainga amin'ilay olona voretra mihitsy sa tokony mba eritreritra ministra varotra amin'ny fientana lany dady ampiasaina eto Madagasikara ity amin'ny zavatra ampiasaina na amin'ny sakafo zany na ho an'ny ankizy direct na ho an'ny olona direct. Anona nitako ohatran'ilay gojogojo inga tsy fanapozinany fa vokatry ny sakafo le chocolat ve mba tsy lany dady sa inona nahatonga an'ilay gojogojo mivadika ny terakaretina. Ohatran'izany koa ilay charcuterie sao dia mba tokony eritreritra ny angovo misy ny angovo amin'ilay jiro. Vokatry ilay fatapatapahany dia lasa simba le zavatra amidin'ilay olona dia miteraka poziny ary le mikasika ilay fanapozinana. Famosavina ozy izy ministra marina. Io nge voalohany ery zaka nge mba mihaino ny Facebook mijerijery ny Facebook any. Miteny tamin'ny Facebook sy ny olona hoe tsy normal hoe fanapozinana sakafo efa fanapozinana famonoana olona mihitsy famosavina. Na ninona ka vao fantatry izay dia niraisina aloha fanapa-kevitra. Nitsaboana tamin'izay fanafody mifanaraka amin'izay famosavina izay aloha le olona narary. Afaka 5 andro ve ianao vao manao famatavakana izay ianao vao hitsabo an'ilay izy amin'ilay hoe namosavina an'ilay olona. Zao ny olona zao ka mbola velo izy nandritran'izay 5 andro dia maty. Ny antony tokony ka nitsaboana izy nanomboka tamin'ny sabotsy iny mialahady any na mety efa mba sitrana. Any le tiako tenenina hoe le fanapahan-kevitra tsy manenjika anareo fanjakana izay hoe tsy mahay miasa fa anareo kosa nama tokony mba miaina aloha. Izay olona nanao an'ilay heloka aloha navela tany fa le aina aloha no mivonjena hoe atao plan A plan B fitsaboana hoe sao dia ny fanapozinana ty aleo aloha tonga dia tsaboana amin'izay ihany koa le olona. Fa tsy nataony olona voapozina ve ampisotroana rano tsy vao maika ve miparitaka le izy zany tsy mahay momba amin'ny fahasalamana fa matetika anahy dia ohatrany lasa ihany ny saika hoe inona mbola nanomezana azy rano sy zavatra sakafo ihany saka maritra anao sao dia tapitra le fotoana. Mahakasitraka anao. Raha isika indray afaka miverina ka be dia be miteny mbola afaka miverina ka manana 2 minitra isaky miditra tsika. Miarabanao. Ahoana Madonna? Miarabanao izy ty avaiza tompoko. Mamy avy aty Anosy ihany io. Miaraba mamy avy any Anosy. Miankina amin'ilay tenin'ny madama avy any Ambomangakely teo ny zavatra henoko momba an'ilay hoe resaka fanapozinana dia ty zavatra ray ty somary nampalahelo kely. Raha tsy fantatra mihitsy ilay zavatra hoe nahazo an'ilay olona zay vorosany fitsaboana ilay dokotera tena ohatrany tsy azoko hoe ahoana. Fantazomina tao fotsiny ilay olona naharazy zay aloha zavatra marina aloha izay zavatra teneniko izay satria za ety kaiky ety miasa anisan'ny mahafantatra kokoa olon'ilay vaovao ato amin'ity hopitaly ity. Ety akaiky ny hopitaly ety mihitsy amin'ny asa. Dia nitazomina fotsiny tao ilay olona aloha manam-pahitany hoe inona ny mahazo an'ilay olona. Fa tsisy fitsaboana natao an'ilay olona. Karary ilay olona raha nitombo ny olona maty. Satria tsy nirosy tamin'ny fitsaboana mihitsy ny dokotera aloha manam-pahitany hoe inona ilay zavatra nahazo an'ilay olona. Zavatra mampalahelo anie zany ry Marjona mampalahelo tsy fantatra hoe inona zany ny dokotera ve tsy mahafantatra hoe zavatra ohatraohatran'izao dia ohatraohatr'izao no namonjena an'ilay olona.
izay zavatra ohatran'ny hoe indrokely tamin'le izy miankina amin'ilay hoe resaka lalana iny nge efa tadidinao tamin'ny fotoan'androny hoe lalana ozy tsy azo hohanina dia io le izy io miseho zao tsy azo hohanina tokoa ny lalana aminazy fa mahavonjy ny vahoaka ny lalana satria io lalana io no lalan'ny raha ny firenena ivezivezen'ny olona makaty tsy makaroa ka zay zavatra mampalahelo hoe tsisy fandraisana andraikitra ve sa andraikitra amin'ny fitavozavozana ve le zavatra misy fa tsisy vonjy aina araka ny teny madama tao fa le olona ny namay azy hoe izy le olona nanao an'le izy fa tokony le aina aloha no vonjena dia averina mandeha mian-dalana dia ny fitrandrahana an'le hoe inona le zavatra manafafenana izany maro 5 andro 4 andro aterina ve ianao vao mahita an'le izy nefa tokony zavatra aingana dia aingana satria le izy mandroso be le tsy fahasalaman'ny olona tokony ataonao aingana dia aingana izay ny zavatra mampalahelo amin'le izy zay raha maro jonina fahasotra betaka makasitraka ny naman'olona tsara niditra mivantana ihany koa tao anatin'izay fanio-kevitra izay raha isika ny antso tafiditra manaraka amin'ity maraina ity iza nefa tafiditra ao miarabanao afaka miteny avy hatrany izay tafiditra eny tompoko efa tafiditra ianao hoe to fanio-kevitra anao miverina kely mavijona zafady mba afatra kely ny anatika eo atsika vahoaka malagasy fa tamatavy any moa le fa manao promotion aby reo grande surface reo manomboka avy any amin'ny Kibo Score Super Asoprek samy mail zay metsena sao dia nareo mieritreritra reny le hoe chocolat Nutella amin'ny boaty mitovy zinga iray litatra reny ambidiny 10 000 ariary promotion dia mba mieritrereta dia mba miantso koa atsika vahoaka aza may mahita an'ireny biscuit chocolat tsara be reny ka hoe mora le vidiny ao amin'ny Kibo na Score na any amin'ny Soprek hoe aoentiko ty ho an'le tanako oka re tompoko dia mba miantso nisitry mivarotra za mba tonga dia fohy daholo ireny grande surface rehetrarehetra reny miainga avy any amin'ny charcuterie misy charcuterie promotion tononiko tsara mihitsy hoa Kibo Tamatavy Score Soprek Super manao promotion sakafo daholo ireo olo zao dia mba miangavy re misitry mivarotra mba tetezo dia halaivo fa sao sanatriny mbola hitomby ihany ty raharaha ty fefa fanampozinana ny kolaka le satria misy abatseranana ny entsiny izany dia tsy fony arina ina dia fa kely limite date de anina an'io fa mbola mbidina ihany atao amin'ny promotion dia le gasy mividy foana satria le izy sakafo tsara promotion fa mba oka re mba aza mba miditra amin'ireny aloha fa aza mividy ireny zavatra promotion reny mihitsy aloha tsika dia mba miangavy ny misitry mivarotra mba hoe jerevo fa aza hoe tapenan'olona mena amin'ny raviravina re dia mangina fotsiny eny efa nitety efa tsy maninona normal efa nitety ambolina tabatra nefa le vahoaka mitsipatsipaka aty ambadika aty zay ngambany any afatra mavijona makasitraka ny madame Giselle ihany koa mbola niverina tao anatin'izay fidirana mivantana izay raha isika ane ny antso tafiditra manaraka raha Tovinarivo centre eny tompoko miarabanao iza dia faiza tompoko tovavy Tiliara avao zao tompoko miarabany tompo avy Tiliara karaha tsino ny tiako lazay na mikasika tanànaraiky iazy zao moa nda tsy henoan'olo moa mivolavao tegna diligny mitaray avao na tsy henoan'olo fa io tsy raha isy amony zao hoe diligny mirehaka avao gn'aminay ato aminay ato aosio lany nda aosy minono dia ntany reto mizilimany reto mantsy aminay Toliara ato ampanairinanao aosy raiky 2,000 fa tsy 2,000 fa 2,000 2,000 amilian'olo azy mba mitazary igny ka laha izao mitohy samina to fa miala amina 2,000 sanandro fa tsy nataoko fandiniha laha izao mitohy tsy hinagna osy ada afara lay fa ivolazano tegna da tsisy heno mitaray vidigny fitaraigna arato iny ampirina mitaonao fanehoan-kevitry fa soa agnino fa tegna tsy raha nokory azy fa miheno rozy mandray andraiky tsy rozy izy tsy mandray andraiky tsy fa viligny mitaray zany zay gny raha misy aminay Toliara ato aosy zao aosy minono tapatampaindrozy loana ariariambaty ariariambaty zay tanombanao osy avao lahy zay avao lahy fa marezanareo ao makasitraka anao makasitraka nitovy avy any Toliara tsy miroro avao raha isika ny antso tafiditra manaraka iza nefa tafiditra ao ny zavatra misy manoloana ny aorany miarabanao Miraba honorable. Miraba honorable. Raha honorable.
eny tompoko mikasian'le zava-misy le anaovan'le mpolan'le voaka raha ngaha tena mampalahelo satria mbola misy fanahy ihany ireo tondratsika ireny firy moa izay olona namonina iny dia mbola mipodioma ihany miazakazahany zareo a fa tokony mbo farafaratsy hoe mahasinandro rena nga mbo fotoana firenena rehefa tena manapatra mananome an'le valo santimetatra ve izy faotsika malagasy dia izao vahiny izany sy raharahatsika indrindra fa inazany valo santimetatra eo a atsika malagasy ndao irahiny raha azo atao a ao mpambovitsika nanatrika an'le podioma fa alohatsika nanao fotoana firenena tokotoka eo satria tena mampalahelo zany hoe mahatonga ny raharaha mangidy e dia loha gavy raraka eto amin'ny firenena mahazo miditra daholo zay tsy hiditra fa tsisy contrôle le natray ary zany hoe fanampidomenandra malagasy zany menisaika tiny ory malagasy mbola zakatia foana ve provintsika vao tonga tena hoe tena mamono vatana nisy le fanjakana makasitraka makasitraka anao izany efa tafiditra lasa miditra dia miala le olona miaraba anao manao tompoko eny dia c'est Patrick qui est ici hein fa miarabatsika amin'ny cool radio izao anao fanambarana rehefa toforom-pirenena Ravivo zavatra tena mba angatahana izany amin'ny manodidina ny resaka intoxication hoe empoisonnement fa mifahafatesana daholo vokatra ireo ka misy mesure tena tokony raisiny fitondram-panjakana mihitsy mba tsy hiverena an'ireny zaho zao mahita iny andavana iny mahita zazakely telo volana totrony reniny dia niny zavatra le vidividina katlesy vidividina eny andalandarana eny reny nge zavatra tsy fantatra daholo inona ny akorona ampiasain'le menaka mandy izany nefa raha ny OMS dia niteny fa hatramin'ny enim-bolana mbola tsy mahazo mena zavatra zany zazakely ka tokony mba mangataka ny filoham-pirenena mihitsy mba mebaiko ministère santé ministère ny population ministère ny commerce hoe mba spécifiena reo arovana le zazakely reo aloha farafaratsy mba reo voary hoe précaution tsy azo mena zavatra vidividina eny an-dalana eny mihitsy eny miarabe eny zazakely afaka androtaona satria mbola marefo ao tokony ho fantatry ny ray aman-dreny daholo hoe inona zavatra fidirinao amin'ny vavan'le zazakely io ka raha dia mandraindraiky daholo etra mera ny fokotany ny vomiera manetana an'ireo reny mpianakaviana sy rehetrarehetra hoe tokony tsy misy tobo ONN an'ireny fokotany reny manampy an'ireny ray aman-dreny hoe inona sakafo tokony hoan'ity zanako tianao omena biscuit izy dia manampy an'ireny biscuit karazany inona ny tsazako ny zazakely tony satria tena danger mihitsy zany zavatra niaina amin'izao hoe mafarafarasina voary aloha ireo ankizy ireo mba refasany amin'ny filoham-pirenena directeur en communication ty resaka ty mba fa tena arovo mihitsy ireo ankizy ireo fa zava-doza ny zava-mitsanga fantatro amin'ny filoham-pirenena fa tena anto ankizy izy ka mba tokony arovana mihitsy mandraindraiky fa ministera rehetrarehetra fa zay tratra mbola ohatra naray tena kaviana raha fa hoe manome zavatra le vidividina eny an-dalana eny lasoty composé ny zazakely tsy ampy taona mbola rotraspolo taona tokony isazina mihitsy io ray aman-dreny io satria mamamsavy koa izy zany fantanao koa hoe inona ny zavatra ampidirinao ny vavan-janakao enao ny tokony hikarakara ny sakafo zavatra hiditra amin'ny sakafo ny vavan-janakao ny taux de mortalité ny akizatolo taona dia zavatra misy tao amin'ny vavany tontolo iaina ny sirika ny sarbony iny ka tokony tena mandray fetesa mihitsy tsy ny hoe saziana fotsiny hoe namosavy marina fa misy andraikitry ny ray aman-dreny be dia be andraikitry ny fokotany andraikitry ny mera andraikitry ny vomiry isan-kasily jereny zany hoe rehefa ansena daholo izy ny zazakely lasako ny rotona eto dia ampianarina mihitsy ireo hoe zao tokony sakafo rehefa tsy mavita dia alefasany amin'ny masera mifanampy reny mivarotra kobaina mandehandeha miarabe reny vita ara-pahasalama tovy kopirainy ihany ny falilibiasan'ny ankizy eo zay to fa tena mampalahelo le zavatra tena miara oly amin'le olona tratran'ny faholia fa maravaratra hoe andao arovana ireo zanatsika ireo aloha sola toko